Marka toko fadimy a. Andininy fa 520. Marka toko fadimy andininy fa 520. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona. Sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra nefa tsy nety sitrana. Fa vao maika ny hanarary kokoa azy. Koa rehefa nare ny amin'i Jesosy izy dia nankeo ivohany namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany. Fa hoy izy, na dia ny fitafiany ihany aza no voatendriko dia ho sitrana. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanon'aretiny ka tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Ary niaraka tamin'izay dia fantatry Jesosy fa nisy hery niala taminy. Dia niodina teo amin'ny voan'ny vahoaka izy ka nanao hoe izy zany nanendry ny lambako zany. Fa hoy ny mpianany taminy, hitanao zao vahoaka mifanety aminao izao ka hoy ianao va iza no nanendry ahy? Ary nijery manodidina izy izany vehivavy izay efa nanao izany. Fa raiky tahotra sady torakovitra raha vehivavy. Fa raiky tahotra sady torakovitra raha vehivavy satria fantany izay natao taminy. Ka dia nankeo aminy izy ka niankohaka teo anatrehany ary nanambara taminy ny marina rehetra. Amen. Zay fampianarana zay teny ao Marka toko 5 zay no hanomezan Jesosy fampianarana ho antsika indray amin'ity androany ity. Ny tantaran'ny Marka, azafady, ny bokin'ny Marka dia boky milaza an Jesosy ho mpanompo, miasa zany. Raha ampianarana antsika amin'ny fahalalana ny ten'Andriamanitra dia ny bokin'ny filazantsara efatra ireo dia misy endriny daholo ireo, misy afany daholo ireo. Ary ohatra zao na ianao zao raha iresaka hoe Matio dia ny Matio milaza ho mpanjaka. Raha mamaky ny Marka ianao dia Marka manambara an Jesosy ho mpanompo. Raha mamaky ny Luka ianao dia ny Luka resaka an Jesosy ho zanak'olona. Ary raha mamaky ny Jaune ianao dia ny Jaune manambara an Jesosy ho Andriamanitra. Zay zany ny amin'ireo filazantsara efatra ireo. Raha raisina fisehoany iray ireo dia ny Matio dia le liona, resaka liona zany, mpanjaka. Ny Marka dia miresaka maneho endriky Jesosy omby, mpanompo zany. Anty teny tambary zay dia tena mijaly reto omby reto, kapohana isaky ny mandeha. Ary rehefa kapohana isaky mandeha, tontolo andro miasa an'io tambary io foana. Fa alefaso lavitra ny saina. Jesosy ia naka endriky izay omby zay Marka. Zay ny endriky Jesosy. Nijaly izy no zaso ianao, niasa mafy izy no zaso ianao. Zay le Marka zany, olona mpanompo, omby. Dia mafy be ny traitement natao an'izany omby zany. Dia raha mamaky indray ianao ny Luka dia olombelona, zanak'olona. Dia raha mamaky ianao ny Jaune, voromahery, aigle zany. Zany hoe reo zany fampianarana ao antsika hoe Matio, Marka, Luka, Jaune. Matio liona, ny Marka omby, ny Luka olona, ary ny Jaune dia voromahery, aigle. Ny Matio dia milaza ny mpanjaka, Jesosy mpanjaka. Ny Marka dia milaza Jesosy mpanompo. Ny Luka dia milaza Jesosy zanak'olona. Ary ny Jaune dia milaza ny Jesosy ho Andriamanitra. Hitanareo amin'izany fa tsara be Jesosy io. Voakarazany efatra zay. Fa vakio Baiboly ray manontolo io fa Jesosy ray manontolo ao misy karazany be da be. Tena hoe feno fafenoan'Andriamanitra Jesosy. Fa nanana an'ireo endrika rehetrarehetra ireo izy. Dia ny tiana jerena atao Marka ato zany
olona nazoto, mpanompo nazoto ny asa zany Jesosy zany. Vao mamaky an'io marika toko 5 fotsiny ianao ny 5:20 hatramin'ny 70 manaraka io dia ao anao mahita hoe ary niaraka tamin'izay. Mandeha ny 9:20 ary niaraka tamin'izay. Mandeha ny 9:30 ary niaraka tamin'izay. Zany hoe ireo io marika io zany rehefa mamaky ny marika ianao dia isaky ny mamaky an'io anao dia mahita foana ianao hoe ary niaraka tamin'izay, ary niaraka tamin'izay, ary niaraka tamin'izay. Satria Andriamanitra naniraka Jesosy Kristy ho mpanompo ary niasa zany Jesosy zany. Dia androany hitantsika eto tena hoe mikasika antsika Jesosy. Ilay vehivavy anankiray efa narary 12 taona. Narary 12 taona, nanderary 12 taona. Mijaly anie zany. 12 taona. Nandeha teny foana. Tratra ny tsy haiko inona ny aretin' zany. Fa manao hémorragie mandritry ny 12 taona. Nandeha foana. Nandeha foana. Mijaly tao anatin'ny fahoriana. Ny rà rehefa miala, dikan'izay misy aina miala, me malemy, me tsisy hery, me faible. Dia ao anatin'ny akiviana, ao anatin'ny arerahana, ao anatin'ny fahalemena, ao anatin'ny tsy afaka manoatra ity raha vehivavy ity. Nandritry ny 12 taona. Mampalahelo anie zany. Nijaly anie zany. Ary ny voalaza hoe efa nandany ny fananany tamin'inona? Sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra nefa tsy nety sitrana. Amin'ny teny frantsay izy dia hoe a souffert. A souffert. Zany hoe nijaly teo an-tanan'olona maro. Nijaly teo an-tanan'olona maro izy nandany ny fananany rehetra nefa tsy nety sitrana. Azo oharina aminao. Azo oharina amiko io. Inona ny mampakely ainanao amin'izao fotoana? Inona ny mahareraka anao amin'izao fotoana? Inona ny efa ahafaty anao amin'izao fotoana? Inona ny efa lazainao tena hoe nangeja anao hatramin'izay ka hatramin'izao? Efa nandanianao vola, efa nandanianao fananana, efa nandanianao fotoana, efa nitetezanao toerana sy faritra maro, kanefa tsy mbola misy fanafany hatramin'izao. Tsy mbola nisy fanasitranana hatramin'izao, fa mandeha foana ny rà. Ny vola nefa lany ihany. Fananana lany. Nitetezana daholo ity rehetra ity. Fa tsy nisy nitondra vahaolana. Tsy nisy nitondra vahaolana. Azo oharina amiko sy aminao zany. Nivezivezy ao an-karo zava-tsoa. Zay rehetra hita nandramana avokoa. Kanefa tsisy izay nafa-po. Oharina amin'ny vehivavy. Ny fiangonana dia oharina amin'ny vehivavy. Ary hitantsika teto hoe io vehivavy io 12 taona. Narary 12 taona. Nandeha nandritra ny 12 taona. Mba hivero ke zany. Na hivero zany hoe manahoana zany fijaliana zany. Nararotin'ny olona. Hoe ho sitrana ianao. Ho afaka ianao. Ho délivrer ianao. Zay zava-misy. Ho sitrana ianao, ho afaka ianao, ho délivrer ianao. Alohavy rakitra dia ho afaka ianao. Alohavy rakitra dia ho sitrana ianao. Alohavy fahafolon-karena dia ivany olanao. Omeo mpitandrina. Omeo lehilahin'Andriamanitra. Omeo vola. Omeo vary. Omeo akoho. Omeo trano. Omeo fiara. Dia ho sitrana ianao. Dia ho afaka ianao. Sitrana ve? Délivrer ve? Ny va ny olana ve? Tsy ny va. Nandeha foana ny rà. Nijaly teo am-pelantanany ny mpanao fanafody sy ny mpanasitrana, fa tsy sitrana mihitsy, fa nandany ny fananany, nandany ny volany. Azo lazaina, azo oharina amin'ile fiangonana io vehivavy io. Le fiangonana voafitaky ny
fombafomba-pivavahana. Le fiangonana voafitaky ny mpitondra fivavahana. Le fiangonana voafitaky ny rivo-pivavahana maro samihafa. Izay tsy nitondra fanasitranana ho azy. Tsy nitondra fanafahana ho azy. Tsy nitondra famelan-keloka ho azy. Fa voamaika vesatra ho azy. Voamaika zioga mafy be ho azy. Azo oarina amin'izay ty. Dia nisy polisy niresaka tamiko tamin'ny herinandro. Mitondra fiara tsara, mandeha tsara iny ahako. Sakana an'ilay polisy. Rehefa nanakana izy, dia ny antony anakanana anahy dia sava-papie. Fa rehefa nahita anazy tsy ny sava-papie, fa tonga izy hoe tena nitory-tenao, tena marina. Aleloia. Kasihan Jesosy ny polisy. Misy polisy mandeha amin'ny famarinana any. Misy polisy matahotra an'Andriamanitra any. Misy polisy manitsaka mena rana sy maingo any. Misy polisy tsy manaiky kolikoly any. Haleloia. Rehefa mandray an'ity teny famarinana ity. Nitory-tenao tena izy, pastera. Fa rehefa nandray nitory-teninao nisokatra mihitsy ny masoko. Tsy nakany am-piangonana tsony tsy nakany amin'ny trano fivavahana tsony fa tao an-trano ihany dia nivavaka. Dia tao ny tompo maheno anahy, tao ny tompo mamaly ny vavako. Dia nitantarainy kely anaty eo fa tsy lazaiko anao ilay toerana vavahany taloha. Rovotra am-paosiko tany hozy pastera. Tany amin'ilay fivavahana zao fa tany, rovotra tany ny paosiko. Tsisy nina azoko tany. Oarina amin'ilay vehivavy ihany koa io. Tady fiadanana, tady fitsaharana. Te mba hoendry, te ho afaka amin'ny fahotana, te ho tahina, te ho voavonjy. Nefa rehefa tonga any amin'ny toeram-pivavahana, tsy misy lalam-pamonjena ny akamarony. Tsy miteny aminao amin'ny fibebahana ny akamarony. Tsy miteny aminao amin'ny tahotra an'Andriamanitra sy ny fahamasinana ny akamarony. Fa miteny aminao hoe aloavo ny vola, aloavo ny rakitra, aloavo ny fahafolo-karena, aloavo daholo rehetrarehetra. Dia ho afaka ianao, dia ho voavonjy ianao, dia ho sitrana ianao. Tsia! Ny aiky misy ilay polisy hoe rovotra amin'ny paosiny. Ary zao aho izy dia efa mitory amin'ireo polisy namako ireo. Adreseko lahatra azy. Dia mameno ireny DVD sy CD ireny. Miasa Jesosy. Miasa ny tompo. Ao ny polisy, ao ny gendarme, ao ny miaramila, ao ny dokotera, ao ny manam-pahefana. Kasihan'ny tompo misy be da be nefa nanderana nandritra ny 12 taona. Be da be nefa nanderana nandritra ny 12 taona. Ary very fanantenana tsisy hevitra intsony, nandany ny fanana, nandany ny volany, tamin'ny zavatra maro isan-karazany, lany arena, fa tsisy zavatra niova. Satria fitaka ny tao. Satria lainga ny tao. Satria fiezahany tena ny tao. Falazaiko anao fa tsy havonjy ianao. Tsy mahavonjy ianao ny ezaka ataonao. Tsy mahavonjy ianao ny vola alohanao. Tsy mahavonjy ianao ny rakitra omenao. Tsy mahavonjy ianao ny resaka fahafolo-karena ataonao. Fa tsy mbola teraka akory ianao dia efa vita ho anao famonjena. Haleloia. Tsy mbola teraka akory ianao dia efa vita ho anao ny famonjena. Izay iraisinao mahaimaim-poana fotsiny. Tsy miteny hoe tsy ilaina ny vola. Tsy miteny hoe tsy ilaina ny rakitra. Amin'izay mampanao an'izany. Fa miteny hoe tsy ilaina ny fahafolo-karena. Satria tsy ny ampafolonao ny ilain'i Jesosy. Fa ny zato isan-jatonao ny ilain'i Jesosy amin'ny fitantananao araka ny sitrapon'Andriamanitra. Haleloia. Ny tenanao izay mijaly. Ny tenanao izay ory. Ny tenanao izay ampijaliana. Ny tenanao izay ararotina. Teo tanànam-panao fanafody maro. Ny jaly. Androany raha ianao zany. Androany raha ianao zany. Misy vahaolana androany. Misy vahaolana androany. Misy lalana androany. Misy fikasihan Jesosy androany. Haleloia. Anovan'ny tompo anao indray mpimaso. Anafahan'ny tompo anao. Idelivreny anao. Itsara n'le ratsy andeha intsony. Fa misy hémorragie mila stopy enaingana. Eto. Misy hémorragie mila stopy enaingana eto fa raha vao mandeha foana io raha io dia maty ny olona. Ary be da be ny eto Antsirabe. Mbola rarotin'ny olona. Mbola ambakain'ny olona.
mbola akany vola, mbola akany fananana, akany an'izao rehetrarehetra zao, ilazany fa ho sitrana anao amin'io rahanao mandeha io. Nefa jerenao tsy sitrana, tsisy afaka. Fa ny teo ihany teo. Teo ihany teo. Fiangonana ambijaly, fiangonana marary, fiangonana matory eo ambony bomba. Fantatrao zany hoe fiangonana matory ambony bomba, mandry manana aretina, mieritreritra fa voavonjy, mieritreritra fa miditra mifasaka ny lanitra, mieritreritra fa manana fiainana mandrakizay. Satria naninona? Satria tonga any am-piangonana isan-kalahady. Satria naninona? Satria efa mampirany fikambanana sy sampana maro. Satria naninona? Satria mahavita didy. Satria naninona? Satria mahalo vola. Dia mieritreritra fa milamina tsara ara-pivavahana. Nefa mbola voagezan'ny fahotana ao anaty. Mbola tsy mahay mamela heloka. Mbola tsy mahay miantra. Mbola tsy mahay manome. Mbola tsy mahay mity na dia ny fahavalo ary. Mbola ao anaty fijangajangana, ao anaty fahalitona, ao anaty fifohana sigara, ao anaty fisotroana toka, ao anaty finanam-paraky, ao anaty famadiana, ao anaty kolikoly, ao anaty lainga, ao anaty tsy famarinana. Fa mandry satria nakany am-piangonana androany. Niditra tamin'ny enina dia efa vitany ana amin'ny enina ka hatramin'ny fito aloha dia efa libra zay. Misy mieritreritra fa miditra mifasaka ny lanitra izy satria taranaka mpivavaka, taranaka kristianina, taranaka olona nanompo tao amin'ny fiangonana. Misy mieritreritra fa voasoratra any an-danitra ny anarany satria efa navita ireo dingana maro ara-pivavahana. Toy ny hoe batisa, toy ny hoe fandraisana fanasany tompo, toy ny hoe natokanana diakona, toy ny hoe natao pastera mihitsy ary. Fa vehivavy mandeha raha daholo zany. Mieritreritra fa voavonjy. Fa tsisy famonjena. Satria netreretiny fa niezaka nataony. Zay le hoe religion. Ny religion ry afako dia tsy mahavonjy. Ny anaram-piangonana dia tsy mahavonjy. Ny anarana tokom-pivavahana dia tsy mahavonjy. Alleluia. Fiangonana manao ahoana ny fiangonantsika amin'izao fotoana? Fiangonana manao ahoana ianao? Fiangonana makaiza? Fa ny ankamaroany dia fiangonana miaroaro amin'ny fahotana. Fiangonana mandefitra amin'ny fahotana. Fiangonana ao anatin'ny ady. Fiangonana ao anatin'ny fifandirana, ao anatin'ny fialonana, ao anatin'ny politika. Tsy fiangonana Jesosy zany. Tsy fiangonana Jesosy zany. Fiangonana mandeha raha zany, ilay vehivavy nandany ny fananany rehetra zany. Mieritreritra fa voavonjy. Nefa rehefa tena jerena, tsy fantatro akory ianao izy Jesosy. Tsy fantatro ianao. Tsy fantatro ianao na aviaiza na aviaiza. Ozy foana rehefa mitory teny hoe misy surprise rehefa tonga ny fotoana ka anao fitsarana Jesosy. Fa hisy teny hoe Jesosy zay nge efa namoaka demonia tamin'ny anaranao e. Zay nge efa nanao fagagana tamin'ny anaranao e. Zay nge efa naminamy tamin'ny anaranao e. Zay nge efa nanao zao zavatra rehetrarehetra zao e. Dia hoy Jesosy efa nanao an'izany nareo. Tsy fantatro akory nefa nareo. Tsy izay rehetra mametra tanana dia avy amin'i Jesosy. Zay rehetra mamoaka demonia dia avy amin'i Jesosy. Zay rehetra manao mirakla dia avy amin'i Jesosy. Tsy zay rehetra manao asa lehibe dia avy amin'i Jesosy. Tandremo. Ao ny tenin'Andriamanitra hoe ny devoly mahay mamitaka, maka ny endriky ny mazava, ary na ny andatsaka hafa avy any an-danitra ara dia hainy atao. Tandremo. Ry zanak'ondry eo voan'ny ambody. Fa be da be ny mpamina ny sandoka. Be da be ny mitonona anarana ao avy amin'i Jesosy. Ka hiteny hoe anasitrana anao, anafaka anao, amonjy anao. Kanefa tsy manora anao ny fibebahana. Tsy manora anao ny tahotra an'Andriamanitra. Tsy manora anao resaka hoe fahamasinana, tsy mifangaroaro amin'ny fahotana. Tsy manora anao hoe hiverina iny Jesosy iny, fa mila fitafiana madio ianao. Fa manora anao hoe hetsika atao. Manora anao fivavahana, fombafomba.
sy ny rakitra maro isan-karazany. Tsy mavonjy zany. Fa androany Jesosy atsika tsirairay avy maro be zay tonga eto. Fantaro ny vony, fa ny vony ny amatarana ny azo. Vony ny amatarana ny azo. Jesosy ve ny ivony fitoriana zay lazaina any. Jesosy ve ny ivony. Jesosy ve ny vedety. Jesosy ve ny stara. Jesosy ve ny tompony. Jesosy ve no atahorana. Jesosy ve no hierana. Jesosy ve ny tena lazaina. Ary mifototra amin'ny Jesosy ve. Misy fitiavana voarainao ve. Misy fiantrana voarainao ve. Misy famolavolana ara-panahy voarainao ve. Misy fikarakarana ara-panahy voarainao ve. Fa marary le fiangonana amin'izao fotoana. Mandeha raha le fiangonana amin'izao fotoana. Nijaly le raha vehivavy. Nijaly le raha vehivavy. Nandalo ny fananany. Dia izao ny zavatra nisy. 7:20. Nandalo ny fananany ozy izy tamin'ny zavatra rehetra. Tsy nety sitrana. Vao maika ny anarary azy. Vao maika ny simba ary. Dia amin'ny 7:20. Rehefa nare ny amin'iza. Rehefa nare ny amin'ny Jesosy izy. Halleluja. Ary rehefa nare ny amin'ny Jesosy izy. Dia nakeo ivoany. Namaky ny vahoaka. Halleluja. Zay no mahatonga antsika rehefa manao an'le publicité sy annonce reny. Dia hoy isika hoe filazantsara ny Jesosy. Ny olombelona vovoka. Ny olombelona nofo amandrà. Ny olombelona tsy mendrika azo ny voninahitra. Ny olombelona tsy mendrika azo ny fiobiana. Kanefa be da be ny maka ny fiobiana amin'izao fotoana. Be da be ny maka ny voninahitra amin'izao fotoana. Be da be ny maka ny laza amin'izao fotoana. Dia zay no mahatonga Jesosy miteny hoe ny mpangalatra tsy avy ratsy angalatra sy amono ary andringana. Be da be ny mpangalatra voninahitra. Mpangalatra laza. Mpangalatra fiobiana. Mpangalatra miracle. Mpangalatra fahatsarana. Kanefa tsy avy amin'ny tompo. Ary rehefa nandre ny amin'ny Jesosy izy. Halleluja. Zany ny zavatra tena tiany ho fantatra hoe mandre ny amin'ny Jesosy. Halleluja. Fa tsy hoe ary rehefa nandre ny amin'ny katolika izy. Na hoe ary rehefa nandre ny amin'ny protestant izy. Hoe rehefa nandre ny amin'ny bisopy izy. Ary rehefa nandre ny amin'ny révérend izy. Rehefa nandre ny amin'ny apôtre izy. Sisy apôtre na révérend na bisopy zany ho resahana aminao. Rehefa nandre ny amin'ny Jesosy izy. Zay ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Ary raha mamaky ianao marika toko voalohany, vao manomboka marika dia izy hoe ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Nareo ve tsy mahita hoe tena takona mihitsy Jesosy amin'izao fotoana. Tena takony Jesosy. Takony le olona hoe ilaza anambarana Jesosy. Lasa miteny aminao foana hoe bisopy, révérend, apôtre, lehilahin'Andriamanitra sy ny maro samihafa. Takony reny izy. Andany an'io hitanareo le plaque publicitaire be efa ohatran'ity varavarana ity. Efa ohatran'io. Dia sarin'ny Jesosy ve natao eo? Sarin'ny izany eo? Fantatrao le izy. Tsy resahako be tsony fa efa resahako foana rehefa fantatrao koa zay. Takon'le mpihirana mpilazantsara Jesosy. Ary rehefa nare ny amin'ny tarika tantely izy. Zay ve? Ary rehefa nare ny amin'ny gropy evangelika zao izy. Ary rehefa nare ny amin'ny fikambanana zao izy. Raha vao fikambanana ny ataonao aloha eo. Raha vao anarana gropy ny ataonao aloha eo. Raha vao anarana tokom-pivavahana ny ataonao aloha eo. Takon'izay Jesosy. Sarina izy mivadina sehonao eo. Sarina mpihirana sehonao eo. Sarina korista ny sehonao eo. Tsia, rehefa nareny amin'ny Jesosy izy. Eo vao tena vahaolana. Iza nefa renao hatramin'izay. Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina. Ho avy ny bisopy zao. Avy any Afrika Atsimo. Avy any Nigeria.
Fa ny akamaroany lazaiko anao, ny akamaroany lazaiko anao. Tsy anasitrana an'le rahanao mandeha akory. Fa vao maka andeha ny rahanao, ny volanao elany. Voagety zao ianao, ary tandremo, fa misy fanahy entiny reny. Lazaiko anao zay. Misy fanahy entiny reny, dia zay mahatonga le lazaiko foana hoe hypnotiser. Ary zay le voalaza ao amin'ny Timote hoe voapetaka ny vy mamay. Tsy fatantsony nge izy ty fa efa manompo olona. Efa tsy hitantsony hoe any amints'izy nge zany lalana ataony zany. Any amints'izy nge zany alehany zany. Efa manompo olona, efa andevozon'ny olona, efa fitahan'ny olona, efa raroton'ny olona amin'ny resaka vola, resaka fananana, resaka fitaovana, resaka trano, resaka fiara, sy ny zavatra maro samihafa. Satria nahoana? Nanaikina metrahantanana. Satria nahoana? Andeha mba hijery an'ilay fotoana alina fa misy fotoana any. Raha vao tsy miampiny ianao, miditra ao aminao ny falahan'ny famitahana. Satria falahan'ny fitaka ny avany. Dia mamitaka, dia mamono, dia mahajama anao. Zay ny mahatonga antsika saropady mihitsy ty filazantsara ty, tsy te hanambary olombelontsika. Tsy te hanambary olona, tsy te hizara olontsika, fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ary rehefa nareny amin' Jesosy izy. Halleloja. Zay ny vaovao mahafaly. Ary mino aho, fa ny akamaroany zay rehetrarehetra mandeha ty teny ty androany, dia ilazany amin' Jesosy ihany koa ianao. Manomboka androany. Tsy ilaza pastery ianao. Tsy ilaza ny toeram-pivavahanao ianao. Tsy ilaza ny fikambananao ianao. Tsy ilaza ny tantely ratsimby ianao. Tsy ilaza ny izaniza ianao. Fa ilaza ny Jesosy ianao. Halleloja. Ozy Jaonina mpanao batisa hoe sao dia verinao fa zary no izy. Zangetsi izy. Na ny amahany io tady kapan Jesosy io ary tsy mendrika amahany io akory aho. Za dia feo miantso fotsiny avany an'efitra. Fa avy le mahery no za. Aorinako ao. Mba ho takan'izany ene ianao ry fiangonana malalan'i Jesosy. Mba takan'izany ene izay mitory filazantsara eto Antsirabe, eto Madagasikara. Mba hiteo ene izany tsinotsinone. Tsy mendrika akory ene izany any amafekapan Jesosy ary. Fa avy le mahery avy ao ariko ho avy izy. Anambaran'i Jesosy. Na mihira ara-pilazantsara ianao, na mpampianatra ianao, na mpitory teny ianao, na mpikarakara zaza ianao, na mpikarakara tanora ianao, ny irariko ary ny angatahako ary ny tenenako aminao dia zao, fanambarana ny amin' Jesosy re lazainy. Fanambarana ny amin' Jesosy re lazainy. Jesosy maty, nitsangana tamin'ny maty, mitondra fiainana, mitondra famelan-keloka, mitondra fanafahana ho an'ny olona rehetra. Fa zay no ilain'ny olona. Izay no ilain'ny olona. Hoy mihitsy Paul ny ao amin'ny Romanina toko voalohany ao na toko faharoa hoe noho ny aminareo ny lasa handotona ny filazantsara. Noho ny aminareo ny lasa handotona ny filazantsara. Ny akamaroany le tsy te herika fivavahana tsony amin'izao e. Tsy te herika filazantsara tsony amin'izao e. Satria raha vao miresaka filazantsara dia resaka volo zay. Raha vao miresaka filazantsara dia mitady zavatra any aminao zay. Fa jerevony nataon Jesosy tato anaty Baiboly raha lasaina bavy. Rehefa nitory filazantsara Jesosy, tsisy zavatra nangatahan Jesosy zany. Jesosy indray raha nanome. Halleloja. Avy mitory teny Jesosy, ozy ny mpianatra hoe raha vao reo fa harivo ny andro. Ozy Jesosy aza ravanareo izy, some hohanina izy. Vita ny fitoritanteny, nomeny mofo sy azan-drano ny olona. Teo am-pitoriana-teny Jesosy, rehefa vita ny toriteny, eo am-pitoriana-teny, manasitrana ny marary izy. Eo am-pitoriana-teny Jesosy, manao fahagagana izy. Tsy mahita ny Jesosy mihitsika ao anatin'ny Baiboly ka nangataka vola tamban'olona. Nahita ve ianao? Zavatra hitako tao anaty Baiboly dia Jesosy nangataka rano hosotroana. Zay ny tao, Jaonina toko faha-efatra. Satria nangetaheta izy. Fa iny Jaonina toko faha-efatra iny ary paikadin' Jesosy fotsiny. Mba hidiran' Jesosy hitenenana hoe za mameloa rano velona ho anao. Fa mody angatahako rano fotsiny ianao. Aveo Jesosy ny teny hoe raha mba hafantatrao matsy le mangataka rano aminao ty. Raha mba hafantatrao matsy le fanomezan'Andriamanitra sy ty mangataka rano aminao ty, dia ianao indray ny angataka rano aminy ka omeno rano velona mahafa-po. Halleloja. Halleloja. Ny zavatra hitako ao anaty Baiboly ao dia Andriamanitra miteny hoe anaka atolory ihany fonao. Zay ny hitako ao anaty Baiboly ao. Ny zavatra hitako ao anaty Baiboly ao dia zao, ianareo mangetaheta, avy manatona. Ianareo mangetaheta, avy mividiana, tsy amin'ny vola aman-karena nefa, mivokisa. Zay rehetrarehetra mangetaheta dia omeko loharano velona miboboky ao anatiny. Omeko ozy izy. Fa tsy hoe ampanofako, na hoe ampisamboroko, na hoe ampindramiko.
fa manino omeko zay rehetra mangetaheta dia omeko mangetaheta ve ianao androany, mangetaheta fanafana ve ianao, mangetaheta fanasitranana ve ianao, mangetaketa famelombelomana ve ianao. Ianareo rehetra manatona ho amin'ny rano, manatona ho amin'ny ony. Rehefa nahandreny amin'i Jesosy izy dia namaky ny vahoaka. Halleloia, halleloia. Fanjakany lanitra raha lasaina bavy, fanjakany ny herisetra. Sarotra kely nahazo an'i Jesosy zany. Azonareo ve ity tantara ity? Ilay vehivavy nandeha raha nandreny amin'i Jesosy. Rehefa nandreny amin'i Jesosy ve mipetra-potsiny ve izy? Tsy mipetra-potsiny izy. Ohatran'ireny Jerevo ireny hoe filoham-pirenena tonga ireny, fen'olona be da be eo. Aiza anao lehanao? Sisika ianao. Nisy Zakaiosy moa, Zakaiosy ny fomba nataony dia niakatra rambony hazo izy, satria izy fohy mba hijereny an'i Jesosy. Ty raha vehivavy ity dia inona nataony? Namaky ny vahoaka izy. Halleloia. Misy heviny daholo ara-panahy io tantarany Marka 5 io ilay vehivavy narary io. Namaky ny vahoaka izy. Tsy nahoany zay rehetrarehetra hitan'ny olona, fa namaky ny vahoaka izy. Ianao koa raha te hanatona an'i Jesosy, mamaky ny rafitra ianao, mamaky ny fombafomba ianao, mamaky zay rehetrarehetra zavatra lalàna napetraky ny olona ianao. Fa tonga ianao dia mandeha tsotro zao hoe andeha hanompo anaraka an'i Jesosy fotsiny. Inona ny zavatra napetraky ny olona? Raha metra tanana ianao, raha fomba taloha moa zany, raha metra tanana ianao, aiza moa ny karatra mahafahanao mametra tanana? Ianao tao miasa mandroaka devoly, fa aiza ny karatra fahazonao mamoaka devoly? Ary aiza ny akanjo masinao? Tsy manao akanjo masina kory ianao mandroaka devoly. Namaky ny vahoaka. Tsika koa rehefa miaraka amin'i Jesosy tonga dia mamaky zay rehetrarehetra lalàna sy fombafomba. Ametra tanana ho an'ny marary, amoaka demonia, hanao délivrance. Tsy mbola an-tany andro anao aiza mbola fotsy. Tsy afaka moka demonia fa tsy mbola ty ny akanjo fotsy. Tsy afaka moka demonia fa mbola tsy nanao ilay sarin-doha fotsifotsy. Alleloia. Dia ho fantatrao ny marina nafaka anao tsy ho andevo. Avy hatrany ianao dia ampiasain'ny tompo eny an-dalana, any amin'izay alehanao rehetrarehetra any, manana ny hery sy ny fahefana avy amin'i Jesosy, mametra tanana amin'ny marana, mamoaka demonia amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fahamasina no notafianao, ny fahanamasina no mameno sy mandrakotra anao. Miasa amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Halleloia. Afaka ianao ao amin'i Jesosy, afaka amin'ny fahotana, afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra. Mamaky ny vahoaka, namaky zay rehetrarehetra lalàna tsy izy, fomba tsy izy, fampianarana tsy izy, niditra nakao amin'i Jesosy izy. Dia ahoana ny lazay? Na dia ny akanjony ihany arany raisiko dia manino? Ho sitrana, sitrana. Raha lasaina bavy, voakanjo fotsiny ny raisiny dia nanino? Sitrana. Voakanjo fotsiny. Hitanao amin'izany tena tsy manam-potoantsika iresahan'olombelona. Tsy manam-potoantsika iresahana fikambanana sy fombafomba. Tsy ampy ny fotoana. Raha mbola manam-potoana ihany dia alao Jesosy ny resahana. Alao Jesosy sy ny famindram-pony, sy ny fahalehibeazany, sy ny fitiavany, sy ny famonjeny ny resahana. Fa zany ary hitantsika atao marika eto, voakanjo fotsiny ny raisina. Kamaika fa tena rehefa tena hoe mikasika ny tanan'i Jesosy, tena i Jesosy mihitsy. Voakanjo fotsiny ny raisina dia nitsahatra le raha. Zany ny herin'i Jesosy raha lasaina bavy. Voakanjo fotsiny Jesosy fotsiny ny raisina. Zany hoe Jesosy sy ny mombamomba azy rehetra dia fahatsarana. Jesosy sy ny mombamomba azy rehetra dia fahamasinana. Ianao koa raha manana an Jesosy, mifindra any aminao ny fahatsaran'i Jesosy. Ianao koa raha manana an Jesosy, mifindra any aminao ny fahamasinan'i Jesosy. Halleloia. Ka zay rehetrarehetra mombanao dia masina avokoa, masina ny akanjonao, masina ny kapanao, masina zay rehetrarehetra ao aminao sy ny manodidina anao rehetra, satria manana ny fanamasina ianao. Ary tsisy afaka vahana tsony hoe ato aloha an Jesosy dia ato an'izao tontolo izao kely. Fa tonga dia zato isan-jato an Jesosy raha lasaina bavy. Halleloia. Tonga dia zato isan-jato an Jesosy, na dia hikasika ny lambana fotsiny ary izy dia ho sitrana. Hitanao amin'izany ny finoan'ilay raha vehivavy. Ary zavatra tiana razaina aminao koa dia zao. Raha le resaka tetosika, le raha vehivavy tsy ny teny hoe ndala mba kasihoana any kely ravindaban'i Jesosy dia amin'izay za sitrana.
ndala mba efa ianao no mba any dia mba resadresao am' Jesosy ihany e. Fa za mba miady ianao fotsiny eto. Zany ny ataon'ny ankamaroan'ny olona. Mba eto ambavaka izay e. Mba ataonao ambavaka ity azy ity e. Mba ianao kosa efa mba ao dia mba resao anazy e. Neny Jesosy tsy zany a. Jesosy tsy mila intermédiaire zany tsony. Fa ianao direct ny tiany resaka aminy. Ty raha vehivavy ity tsy nitady olona tsony hoe alao mba ianao ny rikasika ny rambon-daman Jesosy dia za mba mitazona anao fa ty arina. Tonga dia direct Jesosy. Tonga dia direct Jesosy. Zay dia ny rahan'i Jesosy hitory tenin'Andriamanitra. Zay dia ny rahan'i Jesosy hanambarany fahamarinana. Zay dia ny rahan'i Jesosy hivavaka ho anao. Zay dia ny rahan'i Jesosy hitondra fanafana ho anao. Fa zay tsy afaka hisolo anao mihitsy eo plasinao ho alainay eo anatrehan'i Jesosy. Dia ianao tsy anatonan'i Jesosy. Zaly nefa ny ataon'ny ankamaroan'ny olona amin'izao. Zay. Ary ianao kosa mieritreritra ohatran'izany hoe andeha androatako io paster io, andefasako SMS, andefasako texto mba tsarovy ambavaka any ny vavaka ao maka mamety akaikaiky noho ny anay. An Jesosy, fa ianao mba akaikikaiky azy ao. Aza manika izany raha lasaina bavy a. Akaikin'i Jesosy daholo rehefa mibebaka. Akaikin'i Jesosy daholo rehefa nanolo tena. Akaikin'i Jesosy daholo rehefa mino azy. Ary zay hoe fanjakam-pisorona. Rehefa miteny Petera ao amin'ny ny epistile lazainy ao dia hoe ianareo dia fanjakam-pisorona. Ianareo dia olona masina. Ianareo dia olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Ary zay lazain'ilay ray aman-dreny teo hoe rehefa hivavaka ianao mirindrina ao amin'ny efitra ao mangingina. Dia ahoana? Ny rainao zay mahitanao mangingina no amaly anao. Tsisy afaka hisolo anao eo anatrehan'i Jesosy zany. Na hoe mopera io, na hoe paster io, na izy. Tsia. Nomena fanomezam-pahasoavana ny mpanompon'Andriamanitra. Hitondra fahasoavana ho anao. Fa tsy anakalo ny plasinao am' Jesosy mihitsy. Fa misy plasinao foana eo am' Jesosy. Mahafinaritra be raha lasaina bavy le fanasana hoe voavoatra zao ny fanasana e. Atsovy daholo ny olona rehetra. Dia ianao zany tsy hoe fa hisolo tena hisakafo anao. Dia zay tsara rehetra io zany dia izy nihinana dia ianao hisolo tena. Dia ianao zany tsy mihinana mihitsy, ianao tsy mahazo mihitsy. Eritreretra ohatr'izay le izy. Tena kamarony ohatr'izany. Ataona ihany ny bizina zafady amin'ilay fitenenana. Ataona ihany le kolikoly, le tsy famarinana kely, le fanovana sifra amin'ny taratasy any amin'ny domaine, any amin'ny faritany, any amin'ny impôt. Ataona ihany reny fa dia avy eo zay manome vola hanoanana ny asan'Andriamanitra. Tsia. Tsy tohananao amin'izany ny asan'Andriamanitra. Masin'Andriamanitra. Ary masina koa izay rehetrarehetra manoana azy. Rehefa niteny Paoly efa fanoana asan'Andriamanitra ao amin'ny Korintianina. Dia izy hoe ny tenany aloha natolo ho an'Andriamanitra. Zay vao ho anay. Ny tenany aloha zay vao ny volany. Dia misy olona mercenaire fotsiny hoe eto ambavaka zay. Zay rehefa tonga am-piangonana dia tonga dia mena plasy ery aloha be. Satria ahoana? Zay sponsor. Zay manambola. Zay afaka manoana. Fa hozy Jesosy hoe zay teo lehibe anareo manino? Aoko mpanompon'izy rehetrarehetra. Raha zara manasa tongotra anareo. Ianareo moa nahoana tsy hanasa tongotra ny hafa. Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompona, fa tonga mba hanompo. Zany Jesosy tsika zany. Zany Jesosy tsika zany. Manompo, manompo. Ohatrany ity natao ity. Namaky ilay vehivavy. Ary izy mihitsy ny nanatona an' Jesosy. Ho anao koa dia ianao mihitsy manatona an' Jesosy. Zay mety mahalakalana ny eto amin'izay anarahan Jesosy. Fa aza miandry anay. Aza miandry anay vao hivavaka. Aza miandry anay vao eo ny tenin'Andriamanitra. Fa manana baiboly ianao ao an-trano. Manana ny fanamasina ianao rehefa nandray an' Jesosy. Manana ny hefitrao ianao ao an-trano. Manana ny hefitrao ianao anatinao ao mamorom-belona. Mirindrina amin'ny hefitrao mangingina. Atao vao vavaka. Miresaha amin'i Jesosy direct. Efa nisokatra ny lanitra tamin'ny nahafatezan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary tsy midy intsony iny. Efa nisokatra ny lanitra tamin'ny nandatsahan'i Jesosy ny rany. Ary hoy tenin'i Jesosy hoe vita. Tout est accompli. Nisokatra ny lanitra. Ary rehefa misokatra io lanitra io dia nampidirina any ianao. Efesianina 2:2. Napetraka any an-danitra ianao. Kolosianina 2:2. Novonoana soratana ny didy izay nampisy fiampangana. Nasehony miariary ny fandresena. Ny ozina rehefa tonga amin'i Jesosy tapaka izany. Ny aretina rehefa tonga amin'i Jesosy tsy manan-devo anao tsony izany. Ny ozina izay ataon'ny olona tsisy antony aminao izany tsy manan-kery izany. Sao dia isozonao hoe ianao tsy mety akaty aminay tsony. Mahery be nge ny fanozona ny lehilahin'Andriamanitra.
Aiza nisy lelan'Andriamanitra noziny zany. Ozy ten'Andriamanitra hoe misaorana izay manentsika anareo, misaora fa aza manosina. Misaora, mivavao izay manentsika anareo. Ka raha izy mitady andraondraona anozina anao zay le vonony amantarana ny azo. Tsy avy amin'i Jesosy zany. Tsy avy amin'i Jesosy zany. Alléluia. Ny ambara aminao dia Jesosy direct. Jesosy en personne. Lay vehivavy nandeha tonga dia izy nanatona an' Jesosy. Misy ke olona tsy te hanatona an' Jesosy zany mihitsy. Na efa mitory teny eto ary, na efa mivavaka eto ary, na efa manao fametrahan-tanana eto ary, efa milaza hoe afahan' Jesosy ianao, efa fatsaka-pisorona ianao, tonga dia mivavaka direct amin'i Jesosy. Jesosy mihaino anao sy malafaka anao, tena mamonjy anao. Vita le fampianarana. Mbola avy indray sy manatona anao. Mba ametrao tanana kely aloha. Mba eto mavaka kely aloha. Tsy azonao mihitsy zany le fampianarana hoe Jesosy ene. Jesosy ene. No atononao voalohany indrindra. Afaka mivavaka ho anao zahay. Afaka mivavaka ho anao, afaka mifampivavaka tsika, fa tsy manakalo mihitsy zany. Ny fivavahanao direct ianao sy Jesosy rery. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe fampivavaha dia ho sitrana anareo, marina zay. Ny ten'Andriamanitra dia miteny hoe miarah, mivavaka. Aza madino ny fiarahantsika miambina. Fa tsy manakalo mihitsy zany an'le amin'ny teny frantsay hoe intimité anao sy Jesosy. Ianao sy Jesosy rery. Ianao sy Jesosy rery. Tsy atakalo zany. Ka mba impiry ianao no mamaky baiboly ao anatin'ny andro anankiray. Araka le teneniko foana rehefa mitory tena sao dia rehefa alahady vao hoe inona dikan'izay tsy nisokatra mihitsy ity zay tanatin'ny herinandro. Na hoe rehefa asainy hivavaka dia miambakavaka be rehefa mivavaka tsy hitanao zay lazay. Ozy le mpanompon'Andriamanitra avy any ivelan'izay hoe ao nge mba enoko kely ianao mivavaka. Enoko kely 2 minitra ianao mivavaka. Dia hitako hoe izy Jesosy aminao. Tsy mitsara zany fa fantatra foana ny olona manana intimité amin'i Jesosy. Fantatra foana ny olona efa presaka. Samy hafa be ny olona efa presaka. Eritrereto fotsiny izy namana akaikinao. Na ianao sy ny vadinao. Eritrereto le olona presaka aminao akaiky ireny. Misy olana ve rehefa mifampiresaka? Misy mihafahafa ve rehefa mifampiresaka? Tsisy. Tonga dia miresaka mazava tsisy olona. Eritrereto olona tsy dia fantapantatra tsy dia tena presaka aminao. Ohatry ny ahoana fomba firesahanao aminy. Drainao miakana de zao dia zao ny ataoko aminao hoe arakaraka le olona eo hita hoe rehefa misy olona resahanao dia fantatra hoe olona akaiky anazy ity, olona tena miresaka aminy ity. Na hoe ity tena olona tsy miresaka aminy mihitsy ity fa ohatran'izao vao miresaka aminy zary izy raha miresaka amin'ity olona ity. Dia hoy le mpanompon'Andriamanitra hoe mba atao hoe mivavaka ao enoko. Ahitako hoe akaiky anao ve Jesosy? Sa tsy akaiky anao Jesosy? Fa arakaraka ny vavaka fomba firesaka ao amin'i Jesosy eo nahitana hoe tena mifanakaiky amin'i Jesosy marina ve ianao? Sa le asaina mivavaka fotsiny dia forsinina. Ny vavaka ne ka rivotra iainana amin'ny ara-panahy. Teny ny ten'Andriamanitra hoe mivavaha mandrakariva. Inona ny atao mandrakariva zany raha tsika olombelona? Raha tsy ataontsika mandrakariva izy dia maty, ny miaina. Na matory ianao na tsy matory ianao na matsiaro ianao na tsy matsiaro io avokavoka io miaina foana. Io fonao io midoboka foana, mandray rivotra, mamoaka rivotra, mandray rivotra, mamoaka rivotra. Mandeha foana io, na matsiaro ianao na tsy matsiaro. Ohatra zany ny ao amin'ny fiainam-panahy rehefa ao amin'i Jesosy ianao. Na mandry ianao na matsiaro ianao na tsy matsiaro, tokony misy fifandraisana panahy amin'i Jesosy foana, misy vavaka foana. Alleluia. Any anaty tômôbila ianao, eny anaty taxi ianao dia misaotra Jesosy. Afaka mipetraka eto indray aloha andeha hiasa. Zany nge dia efa vavaka. Ary rehefa mivavaka tsy voatery hoe angataka zavatra foana. Raha tsisy angatahana zany ianao nge dia tsy resaka amin'i Jesosy mihitsy ve? Mandokandoka an Jesosy fotsiny. Jesosy mahafinaritra ianao. Ianao le mofonaina. Ianao le rano velona. Jesosy tena mahafinaritra ianao. Ianao le fahazavan'izao tontolo izao. Zany nge dia efa tiany Jesosy. Zany nge dia efa mahafinarinaritra azy. Ohatranao hiresaka amin'ny malalanao. Ianao hiresaka amin'ny vadinao. Tsy angataka zavatra amin'ny foana ianao fa hiresaka hoe mahafinaritra misy nge ianao ty. Ny volonao, ny masonao, ny endrikao. Ohatr'izay le fiarahana amin'i Jesosy manambara ny fahatsarany. Dia tena tiana anentanana antsika hoe manana fo ianao, manana saina ianao, manana maso ianao, manana vavy ianao. Anentanako anao mihitsy hoe mazotoa miresaka amin'i Jesosy. Mazotoa miresaka amin'i Jesosy. Tsy tsaroanao ny tantaran'ny Adama sy Eva tao amin'ny Saedena. Rehefa tonga ozy ny harivariva.
dia tonga Andriamanitra mba hiresadresaka amin'ny Adama. Efa zavatra toetra an'Andriamanitra mihitsy io mba mity miresadresaka amin'ny fanakalo io. Hatramin'izay. Fa tsy hitany Adama rehefa avy eo hoe ny Adama lasaiza moa ianao. Dia tsaroa fa rehefa tsy mivavaka ianao dia banga zay ny plasinao eo. Tsy hitandray, tsy hitandray ianao. Variana taizandray ianao. Taizandray ianao. Fa misy mivavaka ho anahany, tsy zay. Ohatra lara vavy teo, nisisika mihitsy izy. Aleloia. Miteny aminao ve Jesosy? Tapitra amin'ny rofonao ianao. Sitrana amin'ny aretinao ianao. Afaka mifanapakanin'olona sy ny fangejan'ny olona ianao. Raha renao ty teny ty. Namaky ny vahoaka ianao. Dika zay nitsoka ny ala tam'le mpangeja ianao. Nitsoka ny ala tam'le mpamitaka ianao. Nitsoka ny ala tam'le nandalo ny volanao sy ny arenanao ianao. Fa niditra namaky ny vahoaka ianao. Nanatona an Jesosy direct. Halleluja. Ka raha avy ny teny ianao, aiza ianao tao tsy hitany amin'ny trano fivavahana tso fa malahelo anao ke Jesosy. Dia antaniana sao dia anao malahelo anahy fa tsy Jesosy. Fa Jesosy atao anatiko faly be, ary za koa faly be. Satria ato amiko izy isan'andro isan'andro. Tsy miteny hoe tsy ilaina ny fiarahana mivavaka. Satria izy miteny hoe naiza naiza ny angonany roa, nantelo amin'ny anarako. Fa tsy miteny hoe naiza naiza ny angonany ray. Zany hoe ilaina aloha zany le olona ray mivavaka ianao rery. Fa ilaina koa le mpiray-tampo ao amin'ny tompo. Iny ihany fanamasina ny bitsika aminao hoe iza no iran'ny tompo. Iza no tiany tompo hiaraka mivavaka amiko. Fa Paul dia niteny hoe miaza mitady fahamarinana, fitiavana, finoana amin'izay miantso ny tompo amin'ny fo madio. Izay ao anatin'ny fahamasinana. Satria masina ny lanitra. Halleluja. Marika 5 izy teo. Dia naninona le raha vehivavy? Sitrana niaraka tamin'izay, tamin'ny aretina izy. Jesosy Kristy tsy miova omaly sy an'io ary mandrakizay. Jesosy Kristy tsy miova omaly sy an'io ary mandrakizay. Mafinaritra be le teny hoe niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanon'aretina. Alay fisary an-tsaina mihitsy zany hoe ritra n'inona? Ritra ny loharanon'aretina. Ritra ny loharanon'aretina. Nijanona le raha, tsy nahandeha raha tsony. Ho anao koa raha lasaina bavy androany. Ritra ny loharanom-pahotana. Rehefa manatona an Jesosy ianao. Halleluja. Ritra ny fanadevozan'ny Satana anao. Ritra ny tahotra. Ritra ny ororo. Ritra ny fanapakan'ny olona. Satria makasika an Jesosy ianao. Halleluja. Ino makasika an Jesosy io? Ianao le mivavaka sy le mandray tenin'Andriamanitra teo. Ianao le mampiatrano an Jesosy ao anatinao mihitsy. Ritra niaraka tamin'izay ny loharanon'aretina. Niaraka tamin'izay. Tsy tsarony tao anatin'ny fasitrana ny tenany. Mivoaka tokoa ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ianao. Amen. Sitrana ianao amin'ny rofonao. Sitrana ianao amin'ny aretinao. Sitrana ianao amin'ny aretina ara-panahinao. Sitrana ianao amin'izay rehetra rofy. Mino zany ve ianao? Halleluja. Raisinao ny fanasitanana amin'ny anaran'i Jesosy. Mametraka ny tananao amin'ny mametraka ny tanany aminao Jesosy. Halleluja. Androany. Satria tiany ianao. Tiany ianao. Ary tiany ianao hiadana. Tiany ianao finaritra. Tiany ianao hanana fiainana be dia be. Halleluja. Na inona anarana aretinao, ny anaran'i Jesosy ambonin'o zany anarana zany. Halleluja. Na inona rofinao, ny anaran'i Jesosy ambonin'o zany rofinao zany. Aza matahotra. Aza mba ho isan'izay tsy mino, fa mino. Fa raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ary mihoatra noho izay heverinao sy angatahanao azy. Ny fanafahana sy ny fanasitrana ny tompo. Halleluja. Niaraka tamin'izay dia tsapan Jesosy nisy hery niala tao aminy. Ty filazantsara ty raha lasaina bavy. Tsy filazantsara mamona aminaina. Mamona aminaina. Ny akamaroan'ny olona nie tsy te hiditra any amin'ny trano fivavahana tsony satria mamona aminaina azy ny any. Satria tsy ao tsony ny fanamasina. Tsy ao tsony le herin'ny fanahy. Tsy ao tsony le asan'ny fanahy amin'ny olona. Efa fantany hoe eto zao le hira tao dia eto zao le mitsangana, eto zao le mipetraka, eto zao le samy manonona an'le teny hoe dia mitsangana, dia mipetraka. Nandevoly rehefa mahay an'izay. Dia efa tsisy problème, tsisy ihany. Devoly koa efa malala an'le izy. Aty cinéma, comédie, fombafomba. Fa ny Jesosy misy hery miala. Halleluja. Tsapanao hoe rehefa Jesosy ny eo, misy aina azonao, satria misy hery avoakan Jesosy. Misy hery omen Jesosy, misy fahefana ampiasain Jesosy.
Ary rehefa ianao manatrika an'izany fivoriam-bavaka ka misy an' Jesosy zany, ianao manatrika an'izany hoe fotoana misy an' Jesosy zany, dia tsapanao mihitsy hoe mandrotsaka hery Jesosy. Haleloia. Rehefa anatona an' Jesosy ianao, ohatra ny olona andeha atsaka. Atsaka ianao farafahakeliny tavoahangy nentinao. Amen. Fa rehefa ny olona ny atsaka mitondra so, mitondra siny, mitondra barika. Ianao koa rehefa anatona an' Jesosy, eto ny so anao, eto ny sinao, eto ny barika anao. Tika zay misy etaetam-panahy aminao, misy fahavononana ao aminao, ara-panahy. Dia ho fenoan' Jesosy iny. Fa raha tonga eto ianao, tsisy inona entinao. Ara-panahy ty resako ty, fa tsy hoe tsisy inona entinao hoe volana rakitra na nininy zay. Fa raha tonga eto ianao, iainy fotsiny dia mandeha ny olona dia mandeha dadanay, mandeha mamanay, zokonay, dia mandeha koa zay. Lany andro ianao naketo. Lany fotoana ianao naketo. Fa raha ianao mihitsy nandeha hoe hoentiko ny siny, dia ho fenoan' Jesosy zany. Haleloia. Ary molo ho fenoany, mbola miboiboka, mivoaka eto ianao, maivamaivana be tongotra ao io mandra-patonga any an-trano. Ny selelanao rehetrarehetra dia resanao hoe tsara Jesosy rahalahy. Tianao Jesosy, iveriny Jesosy, ho avy Jesosy, namonjy azy Jesosy, nanafaka azy Jesosy. Sombitsompo ny fahalalako. Za tsy hoe mahay be, za tsy hoe fanaperana, za tsy hoe malala ny zavatra, za tsy hoe tafita. Fa mbola mandeha ihany koa. Fa zay efa nomeny Jesosy anahy dia zaraiko aminao. Ary zay voarainao koa dia zarao amin'ny hafa. Haleloia. Tsara Jesosy rahalahy sy anabavy. Ho velona ao aminao le izy, ho velona amin'ny tokantranonao le izy, ho velona amin'ny asa mandrarahanao le izy, ho velona amin'ny fanomponao le izy. Izany Jesosy zany. Jesosy dia ampy. Sitrana, nisy herin'ny ala. Dia ahoana? Iza nikitikitika anahy teo izy? Teo izy ilay teny hoe, zao vahoaka be zao ve dia ho hita izay mikasika anao. Fa fantatry Jesosy fa nisy mikasika anazy tao. Ary rehefa fantatry Jesosy fa nisy mikasika anazy tao, dia zao no voasoratra hoe, 9:30. Raiky tahotra sady tora-kovitra raha vehivavy. Zany rehefa mihaona amin'i Jesosy. Raiky tahotra sady tora-kovitra. Andriamanitra mahatahotra io. Andriamanitra mahery io. Fa tsy hoe vazivaziana ao anaty fahotana ianao. Sa manatona ny tompo. Fa Andriamanitra mahatahotra io, Andriamanitra mahery io, tsy azo vazivaziana io. Raiky tahotra izy sady tora-kovitra nanatona an'i Jesosy. Dia nakeo izy nitakina aminao raha lasaina bavy. 9:30 amarana anazy. Niankohaka teo anatrehany izy. Ary naninona? Nanambara ny marina rehetra. Zany ny zanak'Andriamanitra. Raiky tahotra, tora-kovitra, nanambara ny marina rehetra. Inona zany tiany raha vehivavy olon-desahana? Mahatonga io nandeha raha be nandritra 12 taona tao hoe. Nisy zavatra tsy nentina nataony tao hoe. Nisy zavatra tsy mendrika nataony tao hoe. Nisy zavatra tsy ara-dalàna nataony tao hoe. Ary fahafatesana ny tambony ota. Ary ny aretina ny vokatry ny fahotana. Ary fiandohan'ny fahafatesana zany. Dia rehefa nanatona Jesosy, tora-kovitra sy raiky tahotra, nanambara ny marina rehetra. Tsisy azonao afenina eo anatrehan Jesosy zany. Zany mety azonao anafenana. Zary raha anafenanao mety tena fatotra ihany rehefa mibitsika amiko ny fanahy. Haleloia. Rehefa miaraka amin'ny Jesosy, tsisy azonao anafenana ninina. Fatany daholo ny zavatra rehetra. Salamy 8:30. Nandinika ianao malala, fantatrao ny fipetrako, fantatrao ny fitsangako. Voadinika ho ana mandeha mandry. Aiza ny alako sy eo anoloanao. Fantatry ny tompo zaho sy anao io. Mazava be eo amin'ny tompo daholo ny zavatra rehetra. Namaizina raha mazava eo aminy. Ka ambarao le marina amin'ny Jesosy. Tsory aminy izay fahotanao. Tsory aminy izay fahalemenao. Tsory aminy izay tsy fahafahanao. Tsory aminy izay ota malaky mahazo anao. Dia hidelivre anao izy. Satria voasoratra, izay manafina ny fahotana manino. Tsy ambinina. Fa izay mitsotra ka mafoy ny mahazo famelan-keloka. Tsy hoe mitsotra fotsiny. Mitsotra ianao alahady. Raisinao indray le izy rehefa alahady après-midi. Dia raisinao iny latsinainy talata alarobia alakamisy. Dia mitsotra indray ianao amin'ny lahady heriny. Dia raisinao indray iny rehefa avy eo. Fa hoy ny tena hoe mitsotra ka mafoy. Tonga dia tsory amin'i Jesosy dia afoy izy ny fahotana azy iverenana tsotra. Fa za milaza aminao fa rehefa Jesosy ny eo, manana puissance Jesosy. Manana hery Jesosy, manana fahefany Jesosy. Tsy iverenanao amin'iny fahotana iny tsotra. Haleloia. Inona mamatotra anao? Sikara. Tonga dia arony sikara. Tonga dia arony sikara. Tsory amin'i Jesosy hoe, soroko ty.
fa tsy hoe tsoroko dia mbola tazomiko iandray le borika sy ny briquet zay mitsotraka mafoy raiso sara tsainy zay e raiso sara tsainy zay ka te hiantso anao andro aly te hiantso anao andro aly hiantso anao manokana andro any raha vehivavy zay nanderana andritron'roa 10 taona tiany ateo hoe ianao ihany mivavaka ao anao fa nyteny koa ateo iraina ny vavaka sy mitondram-bavaka ho anao raha vehivavy zay mbola voagejan'ny sigara ianao zay mbola voagejan'ny paraky fantatrao fa manimba ny tempolin'Andriamanitra ho anao zay mila fanafana sy ny fahotana hafa ankoatrand'izay aza velan-dalo fotsiny ty 30 desambra ty fa manomboka androany ariva olona afaka ianao am' Jesosy rehefa maiky ny fahotanao tonga ny 31 rapitsy olona afaka ianao tonga ny 1er janvier olona afaka ianao satria afaka ao am' Jesosy namaky ny vahoaka ianao aza matahotra mihitsy na anyarina ary ianao amaky ny vahoaka hitondram-bavaka anao ho anao zay anatin'ny fahotana zay manafina ny fahotana tsy ambinina ho anao zay voagejany fahotana ianao zay te hamototra ny fahotana zay anao alileo an'ity mihitsy ary tsy mahatafandromandry ianao le izy fa manintsy manosogozina anao eo foana hoy Jesosy hoe vakio ny vahoaka mamakiny ny vahoaka tsory dia ambarao ny marina rehetra fa zay nanasitrany ny tira vehivavy ty inona tenen'i Jesosy tamin'ny farany sitrana amin'ny rofonao ianao izy sitrana izy vao nandray ny lamba avy eo Jesosy mbola nantonony dia niteneniny fahotany rehetra dia rehefa vita nitenenany fahotany rehetra dia hoy Jesosy hoe sitrana amin'ny rofonao ianao Alleluia androany ianao miasa saina androany ianao miady saina be androany ianao manafinafina zavatra maro ary hitanao i manavesatra anao zany ozy ny tompo aminao hoe avotsory fa ny tompo tsy mandatsa ary zay le fanatrian'i Jesosy raiky tahotra sy torakovotra halleluia ianao zay mila fanafahana teo afaka amin'ny fahazaran-dratsy teo afaka amin'ny filana teo afaka amin'ny fahotana malaky mahazo amin'ity zao ora segondra zao eto ny fanatrian'ny tompo tsangana ianao ny mpitoerana eny Jesosy mampitsangana anao Jesosy idelivre anao Jesosy ilibere anao mitsangana ianao fanafahanao anao ty androany ty famonjena ho anao ty androany ty mitsangana na lehilahy ianao na vehivavy ianao fandraisiko ohatra fotsiny teo hoe le vehivavy nandeha manatony ety rahalahy manatony ety vavaka ho anao manatony ety anoloana ety zay afoy ny fahotany zay andao ny fahotany zay ianambara ny marina rehetra halleluia misaotra dada malala misaotra ny amin'ny fanatrehanao mandrosoa ety anoloana eto Jesosy eto ny tompontsika eto ny Andriamanitro ary tiako Jesosy io satria ao anatin'izany fanatrehan' Jesosy zany libereny olona ao anatin'izany fanatrehan' Jesosy zany miaiky ny fahotany ny olona halleluia misaotra dada malala tsy avy antso ny marina ianao fa ny mpanota mba hibebaka misaotra Jesosy malala tsisy azo ambara tompo halleluia tsory am' Jesosy araky le nataon'le raha vehivavy teo tsory dia teneno aminy misaotra Jesosy velony ianao tsy zany mampitsangana Jesosy fa ianao no mampitsangana ny fijangajangana ny lolopo ny avonavona ny erisetra ny sary mamofady ny fomba ratsy fanao Jesosy malalo ianao raha lasaina bavy zay ny ampitoerana eny mangataka anao koa atsiaro ambavaka ny reto zay manolo tena atsiaro ambavaka ny reto mafoy ny fahotany Jesosy halleluia delivre anao Jesosy io midelivre anao Jesosy io raha vehivavy midelivre anao Jesosy androany